resaka intsika tamin'ny herinandro fanasina sy fahazavana. Androany isika iresaka momba ny lalàna indray a andeny fa 17 no ovaka itsika nanomboantsika asy dia somary mitsambikimikina kely tsika satria lavalava ny fampianarana men Jesosy eto. Matetika fa 17 matetika fa 5:17 toy izao afaka ny teny aminaran'i Jesosy. Aza ataonareo fa tonga aho andrava ny lalàna na ny mpaminany, tsy tonga aho andrava fa anatanteraka. Fa lazaiko aminareo marina tokoa mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy ho foana akory ny lalàna na dia litera iray na tendrin-tsoratra iray mandra-pahatanteraka izy rehetra. Ary amin'izany nazovo no mama ny anankiray amin'ireo didy madinika indrindra ireo ka mampianatra ny olona toy izany dia atao kely indrindra fanjakana lanitra izy, fa nazovo no mankatoa sy mampianatra ireo dia izy no atao hoe lehibe amin'ny fanjakana lanitra. Hitsambikina kely tsika 9:20 efa renareo fa voalaza tamin'ny tolo hoe aza mamono olona ary izay mamono olona dia mendrika ho eloana amin'ny fitsarana. Fa za kosa milaza aminareo izay rehetra tezitra amin'ny rahalaany dia mendrika ho elohana amin'ny fitsarana. Ary nazovona anao amin'ny rahalany hoe olopony ianao dia mendrika ho elohina amin'ny sinedriona. Ary nazovona anao hoe fokelahy dia mendrika no ao amin'ny elo rehetra afo. Deny fa 17. Efa renareo hoe voalaza hoe aza mijangajanga, fa za kosa milaza aminareo fa zay rehetra mijery vehivavy ilazy na mijery lehilahy ka ilazy dia efa nijangajanga tamin'ny tampony sady. Fa raha ny masonao ankavanana ny manafotohinanao dia sory izy hiala ka ry ho afaka aminao. Fa mahasoanao na dia very aza ny iray amomba ny tenanao ka tsy ny tenanao rehetra no ariana any amin'ny elo. Ary raha ny tananao ankavanana ny manafotohinanao dia tapaho izy ka ry ho afaka aminao. Fa mahasoanao na dia very aza ny ray momba ny tenanao ka tsy ny tenanao rehetra no ho lasa any amin'ny elo. Amen. Io teny Mateo 7:5 mikasika ny lalàna io sy ny fampianaran'i Jesosy kosa no ifampizarantsika androany. Rehefa niaino ny fampianaran'i Jesosy ny olona dia ny zavatra nieritreretin'ny olona hoe tonga izy andrava ny lalàna. Dia eto izy manazava fa ny fahatongavany dia tsy andrava ny lalàna fa anatanteraka. Misy fizarana anankitelo ny fiainana fanompom-pivavahana amin'Andriamanitra Jehovahandriamanitra. Raha nanan-kefatra, ny teboka voalohany dia manomboka fahariana mandra-tonga teo Mosesy dia manompo an'Andriamanitra ny olona fa arak'izay saim-patany fotsiny ihany. Tsy misy zavatra tafapetraka hoe ohatry ny ahoana ny tena fomba fanompoana azy fa rehefa mahitsy fotsiny ny olona, rehefa mitondra tena tsara ny olona, rehefa tsy mangalatra, tsy mamono olona, tsy mijangajanga, tsy manimba fiarahamonina dia ohatra ny fomba filazan'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Genesis 1 hoe marina sady tsy misy tsiny. Tsy misy parametra hafa zany fa zay fotsiny. Rehefa milamina ara-piarahamonina ianao dia marina sady tsy misy tsiny. I Lota marina teo anatrehan'Andriamanitra, i Abrahama marina fa i Abrahama anao marina tamin'ny finoany. Dia zay ny fizarana voalohany tao amin'ny tantara ao anatin'ny Baiboly. Ny fizarana faharoa dia ny fahatongavany lalàna ny Mosesy amin'izay nametraka sy namaritra ny atao hoe fahotana. Ny atao hoe fahotana dia
Ozy ako nanome définition mety efa mapolony taona maromaro mety maro aminareo tsy mahafantatra le izy hoe ny définition fahotana dia zao miteny Andriamanitra fa tsy manaraka ny olona. Azonao zay tsy voatery arakaraka le vanim-potoana zany io fa rehefa miteny Andriamanitra ka tsy manaraka ianao dia manoty ianao ny dikan'izay. Ohatratsotra zao hoe Damaseva tsisy ao amin'ny didy 10 any na didy lalana 900 no misy hoe azahoaniny ty karazana voankazo ty e. Fa Andriamanitra miteny fotsiny le izy, miteny Andriamanitra tiany tsy azonao hoanina dia tsy mila explication zany, tsy mila démonstration zany hoe fa ahoana moa no mahatonga an'io hoe fahotana raha hoanina, fa rehefa tsy ankatoavinao fotsiny izay teny zay dia manoty ianao. Définition voalohany fahotana zany tao anatin'ny saedena dia ny fihinanana ny hazo voarara. Ny définition ny fahotana aty amin'ny andron'ny lalàna sy ny didy dia ny tsy fankatoavana an'izay voapetraka ao. Dia rehefa tonga Jesosy amin'izay no tonga ny 3e partie ny tapany fahatelo amin'ny fomba fiarahana amin'Andriamanitra. Ny fomba fiarahana amin'Andriamanitra tamin'ny andron'i Jesosy dia mitovy amin'ny lalàna ihany. Mitovy amin'ny lalàna fa manomboka efa nitondra ny finoana amin'izay izy. Dia zay nahatonga ny tenin'Andriamanitra laza ao amin'ny bokin'ny Jaona 4:10 hoe ny fanamasina raha ho avy ozy izy la irahany ray amin'ny anarako dia izy apiaiky ny olona ny fahotany. Ny fahotana fa tsy ny fahotana. Izy apiaiky ny olona ny fahotana. Ny fahotana satria tsy mino ahy izy. 3e définition ny fahotana indray zany no ny tonga Jesosy dia ninona? Ny tsy finoana azy. Arakaraka le vanim-potoana zany dia miova ny définition le fahotana. Miova le définition moa zany mijanona foana hoe miteny Andriamanitra fa tsy manaraka ny olona, fa le fomba tsy fanarahana miova isaky ny mihetsika. Le tsy fanarahana voalohany tsy fanarahana hoe aza hoanina ty haniny ty. Tsy fanarahana faharoa tsy fanarahana hoe reto ny didy amandalana. Ny tsy fanarahana fahatelo dia ny tsy fanekena fa ity le iraka Andriamanitra. Dia miova foana le définition, miova foana zany le atao hoe tsy fanarahana ny tenin'Andriamanitra isaky ny mihetsika. Dia eto amin'izay atao anatin'ny tapany fahatelo dia le moment, le vanim-potoana fahatelo dia nampianatra Jesosy hoe everinareo fa handravalalana ozy izy, sa tsy handravalalana. Tsy izay ny haviako fa ahatateraka ilay lalàna. Satria manina no anatanteraka. Ny dikan'io anatanteraka io dia misy heviny anankiroa, mitovy ny teny malagasy sy mitovy ny teny hebreo amin'ity lafiny ray ity. Ny atao hoe anatanteraka amin'ny teny malagasy dia misy hevitra anankiroa. Ny anankiray atao parfait. Zany hoe tsy tanteraka le izy dia atao tanteraka. Zay ny atao hoe manatanteraka. Dia ny manatanteraka faharoa indray tsy vita le izy dia atao vita. Zay ihany koa ny atao hoe manatanteraka. Dia mitovy amin'izay mihitsy ny teny hebreo. Ny teny hebreo amin'ny hoe manatanteraka sy ny hanatanteraka dia ho ataoko parfait le izy ary ho tanterahiko, ho ataoko, ho vitaiko rehefa avy eo. Zay zany ty zavatra ty. Dia zao ny tenin Jesosy hoe zaho izy tsy handravan'ireo lalànareo. Fa inona ny zavatra ho ataoko? Ho ataoko apekariko niveau le izy, ho ataoko parfait le izy ary ho tanterahiko rehefa avy eo, ho ataoko rehefa avy eo. Dia eto amin'izay tsika mahita le fampianarana. Efa voasoratra hoe zao ny lalàna aza mamon'olona. Fa za hitondra perfection amin'le izy. Satria manino? Iodinanareo fotsiny le izy. Tediavanareo lalapoza fotsiny le izy. Dia lazainareo fa zay efa nanao ny lalàna, zay olona marina, zay ohatran'izao, zay ohatran'izao. Zay tsy na problema ny lalàna, anamarina ny olona tena fotsiny. Ozy le zatovolahy manan-karenana natona an Jesosy, zany rehetra zany inge efa nataoko atry ny fony avokely. Fa inona mbola tsy vitako, atonga ho tanteraka. Zany hoe nanamarina le olona tena fotsiny le lalàna. Tonga le fariseo mivavaka, nanamarina ny tena fotsiny le lalàna. Za tsy mangalatra, za tsy mamonola, za tsy mijangajanga, za ako mavita fady indroa isan-kerinandro, za mahafoy ny ampafolony sy sisa rehetrarehetra. Dia avy amin'izay Jesosy hitondra an'ilay fanatanterana ny lalàna. Dia mipetraka ny didy amandalàna aza mamon'olona. Fa zao ny lazaiko aminareo ozy izy Jesosy. Ianareo izay te hanamary tena, ianareo izay te hiseho mendrika,
ianareo izay milaza fa za de mahiratra, ianareo izay milaza fa za de marina. Zay rehetra maninona ozy izy filazany? Lazaiko aminareo zay andeny faraka amin'ny roapolo, zay rehetra tezitra amin'ny rahalahiny de mendrika hoelohana sady amin'ny fitsarana. Faharoa, nazovi manao amin'ny rahalahiny hoe olom-pony ianao, zany hoe tsisy ilananao, de mendrika hoelohana amin'ny sinedriona. Nazovi manao hoe fokela, zany hoe ianao te adala, de efa mendrika sady alefa any amin'ny helo mirehitra afo. Zany hoe lalàna milaza zavatra ray, fa rehefa tonga Jesosy de raha mbola misy teo amarinina amin'ny lalàna, de io zavatra apetrany, teo amarinina amin'ny lalàna ianao. Ay, ianao mbola tsy tezitra tamin'ny rahalànao. Aiza moa de hoe tsy tezitra fa mba olombelona ihany ny teny, mba misy fotoana mba ohatran'izay fa tezera fa aza manota ka, tezera fa aza manota. Fa le tezera fa aza manota nge aza tezitra. Zay le zavatra teneniny eoko, zay tezitra amin'ny rahalahiny. De le manaraka, zay milaza amin'ny rahalahiny hoe olom-pony ianao. Zany ianao ty tsisy ilana azy mihitsiny. Zany ve de tsy hainao? Ianao ty vendrana. Zay zany de efa definition'ny famonon'olona. De ny fanahinitsika vakina mihitsy lay andininy fa 7:20 milaza hoe ranomasonao ny mana fotoananao. Meloha ny tenenana iny de zao. Izy mijery vehivavy amin'ny masony ka mila azy apony. Ka tsy haiko moa zany atao ahoana zany fakavady raha tsy zay fandehany. Hoe tonga de kipa maso hoe so de mijangajanga fa tonga de ataotsika minosy manantena fa le tena izy ianao. De rehefa vaditsika zay vao sokafako ny masoko. So de manina moa le fomba filazany azy teo, so de maniry anao apoko. Nefa ianao tsy hovadiko akory avy eo, de lasa maty be, lasa manota, de nefa za ianao tsy azoko akory rehefa avy eo de maty antoka be ao anatin'le izy. De zay nametrahany Jesosy hoe zay rehetra mijery vehivavy amin'ny masony ka mila azy ampony. Zany hoe vao vily kely fotsiny io maso io vao miova tsy fijerin-dranabavy. Zay fandehana izy raha tsorina. Raha vao mijery zany ka tsy fijerin-dranadasy, fijerin-dranabavy le maso, de efa ozy ny tombo hoe raha izay. Vao voaka ny trano zany ianao de tsy fantatra hoe firy impiry io masonao io ny hitan'ny tompo hoe tsy fijerin-dranabavy sy tsy fijerin-dranadà ny fandehany ao, fa de efa voaisa daholo le izy raha zay ny fandehany. De niteneny Jesosy amin'izay le izy hoe ranomasonao io no mana fotoana anao. Ny akavanana aloha ozy izy. De ongotiny loha le ray ahitantsika azy. Esory loha le ray, mahavariana mihitsy fa izy io tsy isy mpitory mihitsy, mbola nahenao ny tory teny io hatry zay nampivavaka hoe mba torio hoe zany hoe ranomasonao no mana fotoananao de esory izy hiala. Tsy samanao an'io zany. Satria na le mpitory ary ohatrany mba misafosafo loha ihany io anatria le afatra hoe ohatrany atsika ary ohatrany tsy hita azy ambara par rapport amin'ity va alo zavatra fa notoriana amin'le izy. Ary eo ny ten'Andriamanitra manambara ny bokin'ny Romanina hoe tsy misy marina na de iray ary. Tsy misy manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ny antony ny tenenan'i Jesosy hiditra amin'izay tsika amin'ny fampianarana ho antsika aloha voalohany indrindra. Mba tsy ho alay-panahy isika ary mba ahafahantsika mijoro tsara eo anatrehan'ny olona izay mitondra mitady amerina zioga indray eo an-damosintsika. Ampiverenana antsika ny amin'ny didy sy ny lalàna fa ity ny lalana izay mitondra ho any amin'ny fiainana mandrakizay, tsy mitondra ho any amin'ny fiainana zany ny lalàna. Ny fankatoavan-dalàna tsy mitondra ho any amin'ny fiainana fa vao mainka mitondra ho any amin'ny fahamelohana satria tsy misy marina, tsy misy nofo amarinina eo anatrehan'ny lalàna. Fa samy efa nanota izy rehetra ary tsisy manana ny voninahitr'Andriamanitra. Zay ny ambaran'i Jesosy io. Raha te hiditra ny lanitra ianao dia mila olona parfait io masonao, parfait ny tananao, parfait ny tongotrao. Izy amintsika tamin'ny mbola kely raha ataoko hoe zao olon-dehibe zao zany hoe efa olon-dehibe kosa mba tsy dia mangalangalatra zany intsony fa na anina raha mba hoe mandidy fromage kely eo amin'ny frigo sisany na ohatra zany mba mangalangala peanuts indraindray eny zany mba fanao efa nafatra farany aza hoaniny io mbola any ihany mba zay sisany. Fa raha io no atao tanterahana tsy haiko hoe olapo maso tapatanana tapatongotra daholo ny tonga any an-danitra raha ho tonga
fa navita ary nge zany ty ato-doty tsy voafehy mihitsy. Ny ato misy foana. Raha ho tanterana zany le tenin'ny Paul hoe le mitsiriritra le mitsiriritra. Hozy izy Paul laza hoe tsy hitako nge izy atao ozy izy. Atao anato ka ny fanirinanao ny tsara fa ny anatanteraka ny tsy ato. Indrisy fa olo-manitra dia esorina zany le maso. Le maso anankiroa zany satria raha ray mbola itsiritra ihany le anankiray tavela eo. Fa aloha tonga dia izy roa dia azo antoka tsara hoe tsy itsiritra. Dia any anatin'ny sainao any ve dia azonao antoka hoe tsy eritreritra indray ianao indre tahak'izay indray tsy nesoriko le maso. Ndre ohatran'izao dia hanome tsiny indray ianao dia ahoana indray. Misy zavatra foana ao anatin'le maha olombelona izay tsy araka sitrapon'Andriamanitra. No torotorona tamin'ny fahotana raha olombelona. Ka nao tapatapahana hoe sorona daholy ara ny momba ny tenanao rehetrarehetra hoe anatanteraka ny tenin' Jesosy ianao tsy tafavoaka izany ianao. Tsy tafavoaka ianao. Ny dikan'io zavatra io dia tahaka ny sarikasma kely ataon'ny tompo hoe izany te ho amarinina amin'ny lalàna. Te amarinina amin'ny lalàna. Hoe tsy nijangajanga. Okey ary. Zao lazaiko. Ty ny lalàna, ty le fanatanterahana azy, ty le mise à jour, ity lay fanaovana perfectionnement le lalàna, ataovin ray ary io. Vitanao le tsy manao firaisana amin'ny vehivavy. Okey, tsy maninona. Fa tsy zegny iny atao hoe mijangajanga fa vao mijery maso. Ka mila azy apo, dia efa mijangajanga sahady. Hay, vitanao indray zay nasinao kaskety ny lohanao isaky voky ny trano. Nao indray ary. Le tongotra indray zao. Le tanana indray zao. Tsisy marina. Tsisy marina. Rehefa hitan'Andriamanitra fa tsisy marina, dia Jesosy Kristy irery ihany no antokana marina. Dia hozy izy ny tenin'Andriamanitra ny laza, izay tsy hainy lalàna satria nofo ny nahalemy azy. Dia vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany, aka ny endriky ny nofo ota mba nameloka ny ota ao amin'ny nofony. Izay tsy hainy lalàna, tsy hainy lalàna nanamarina le olombelona, satria ny nofo ny nahalemy azy. Satria niny natao amin'le lalàna. Hozy ary efa nizara Andriamanitra hoe na ho avelan'Andriamanitra ary fahotako androany. Afiry zao, amin'ny ray ora tolakandro, amin'ny ray ora sasany. Ka ho avy Jesosy raha hariva alohan'ny atory amin'ny 7 alina, amin'ny 1 hatramin'ny 8, dia efa feno indray miverina feno indray ny dosieko rehetrarehetra, ity dia ity dia ity dia ity dia ity vita amin'ny 7 alina andeha ho tsaraina pastery Tovo, mbola tsy tafiditra eny. Fa ahoana rehefa adiny 7 ve mba ho takina aminao hitsarana anao dia tsy vitanao ve ny azona ny tenanao mba ho masina tsy misy tomika nandritry ny adiny 7. Satria izay ilay olombelona. Ary tsisy amarinina amin'ilay izy. Dia tapitra amin'izay ny vanim-potoana ny lalàna. Rehefa nentina ny lalàna dia zao fotsiny ny asany ampahafantarana ny ota. Fa tsy ota ny ota raha tsy nisy ny lalàna. Zany hoe tsotra be zany. Rehefa tsy voasotra hoe tsy azo ale, tsy azo ekarana, tsy azo idinana ty lalana ato ity. Dia azo idinana io. Tsy mandika lalàna ianao raha midina eo. Fa amin'ny fotoana mipetraka hoe tsy azo idinana tsony io lalana io, iny lalana iny. Dia mpandika lalàna amin'izay ianao raha mbola midina eo. Dia izay ny lalàna. Rehefa mipetraka hoe tamin'ny mbola tsy nisy ny aza mijangajanga, aza mitsiriritra, dia tsy fahotana ny mitsiriritra. Dia izay nahatonga ny Paul tsy tahitra mihitsy fa ohatrany hoe fiainana andavanandro na nontaniana ary izy oviana ianao mitsiriritra farany, inona moa zany mitsiriritra? Tsy fantatro izany. Fa rehefa nipetraka le aza mitsiriritra, dia ny fo amin'izay le ota tany anaty. Dia le lalàna napetraka fotsiny hanameloka an'le olona. Ahatonga le olona atsapa fa ratsy izy. Azonareo ilay izy. Fa tsy fantatrao fa ratsy ianao raha tsy mipetraka ny lalàna. Tsy fantatrao fa mpandika lalàna ianao raha tsy misy lalàna mampafantatra anao hoe ty nge tsy azo atao e. Dia fantatrao hoe mpandika lalàna ianao. Tika zay. Dia izay ny asan'ilay lalàna. Dia tonga amin'izay Jesosy rehefa napetraka amin'izay, tia ny fahotana. Ny etape faharoa, tsisy olombelona na ray ary mahavita azy. Ny etape fahatelo, zarery any mahavita azy. Za no anatanteraka azy ary eo amin'ny hazo fijaliana no anatanterahako azy. Maty izy teo amin'ny hazo fijaliana. Dia hozy izy ny teny hoe vita ny zavatra rehetra. Tetelestai. Zay ny dikany amin'ny teny Grika. Tetelestai. Vita ny zavatra rehetra. Tout est accompli. Accompli. Tanteraka ny fahamarinana takiany ny lalàna. Rehefa tanteraka ny fahamarinana takiany ny lalàna, dia inona sisa ny takiana amin'ilay olombelona? Ny takiana amin'ilay olombelona tsy azazao itsony fa maninona? Mino.
tsy mino amin'ny saina fa mino asan'Andriamanitra ao anaty. Azonao ilay izy. Mino an' Jesosy Kristy izay nahavita ny fahamarinana taky ny lalàna ho ahy. Izy no nipay ny prix. Raha hoentiny ao anatrehan'Andriamanitra zany hoe manahoana ny fankatoavako an'ity lalàna ray ity? Raha hoentiny ao anatrehan'Andriamanitra manahoana ny fankatoavako an'ity lalàna anankiray ity? Dia inona ny zavatra hoentiny ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ilay izy? Efa vitan' Jesosy izany. Efa notanterahiny teo amin'ny toerako izany. Azonao ve izany? Mbola valida foana ny lalàna. Fa efa nisy mipay fotsiny ilay izy. Koa zay rehefa manazava hoe nomena akondro ianao, tsy akondro latsaka avy any an-danitra iny. Ka ozy izy ianao akondro gratuit, tsy gratuit iny fa nisy ny vidy, tsy hainao fotsiny ny vidy azy. Fa tsy tonga ho azy teny am-pelantananao iny. Fa nisy olona ny vidy an'ilay akondro dia nomena anao maimaimpona. Izy nefa nandoa ny vidiny. Dia tahak'izay ihany koa isika izay manompo an'Andriamanitra, ny finoana an' Jesosy Kristy no nahatanterantsika ny lalàna. Vitantsika zany ilay izy, fa Jesosy nanao an'ilay izy teo amin'ny toeranao. Azonao ilay izy. Etapy voalohany fampahafantarana an'ilay lalàna, fampiakarana ny ivo. Etapy faharoa fampisehoana fa tsy misy marina na dia iray ary. Etapy fahatelo Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra no nahatanteraka azy. Etapy manaraka amin'ny finoana azy fotsiny dia tsy azo hampangana intsony ny lalàna. Satria efa mipay an'i Jesosy. Izay tsy mino azy rehetrarehetra, na izy na izy, dia meloka daholo. Zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra milaza ny bokin'ny Jaona voalohany ihany, 5 angamba raha tsy diso milaza izy, izay manana ny zanak'Andriamanitra ozy izy dia manana ny fiainana. Ary izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra dia tsy manana ny fiainana. Rehefa vakianao amin'izay ireo tantara rehetrarehetra ireo ty Mateo 5 ity, dia fanetsehana daholo, fikasihana daholo an'izay rehetra te hanamary tena eo anatrehan'ny lalàna. Izay rehetra te hanamary tena eo anatrehan'ny lalàna. Ohatra tsotra zao ilay miresaka izy. Efa varenareo efa voalaza hoe maso solo maso, nify solo nify. Za koa za milaza aminareo, za manoatra zay manisy ratsy ianareo. Fa nazovo mamely tamaina ny takolako agavanana, atolory azy koa ny anankiray. Za zao mbola ho an'izay te hanamary tena ihany. Za zavatra ohatran'izao. Za ohatran'izao. Dia Jesosy ampiakariko ny ivo ary. Na misy te hamely takolaka ao ilany, dia atolory ihany koa ny anankiray. Dia rehefa manolotra dia atolotra tsara. Dia raha misy tangalatra ny lambanao dia atsovy izy. Zany efa nisy mpanendaka zany naka ny entanao dia atsona afia ty. Ty mbola misy. Dia raha misy ozy izy ty manery anao andeha mail ray miaraka aminy tamin'izany fotoana izany zany miaramila Romanina tamin'izany fotoana izany milanja entana ry zareo dia forcé fotsiny izay civil hitany eny. Tonga dia atotony eo an-damosiny eo. Ty entalaty mandritra ny 2 kilometatra. Dia zao no tenen'i Jesosy ty mampianatra satria tezitra be ny jiosy rehefa tao an'izay. Raha misy manery anareo hitona hiaraka amin'ny mandritra ny maily anankiray, ray, dia miaraha amin'ny maily roa doblena mihitsy. Ay, ray, aleo fa hoentiko mandritra ny 2 kilometatra dia zavatra anao ty a. Mazava ho azy fa ilay toe-pon'olombelona tsy mahataty an'izany. Dia manamarina ary mampiseho mibaribary fa tsisy nofo azo amarinina amin'ny asan'ny lalàna. Tsy misy mahavita ilay izy. Misora an'izay manenjika anareo, misora ozy hafa aza manozina, tsy misy mahavita ilay izy. Fa tsy misy mahavita tokoa ve ilay izy? Ny olona mpanota tsy mahavita an'izany. Satria raha tapitra treo fotsiny ilay izy dia tokony fafana, tokony tonga dia miresaka sika zany. Sy natao antsika zanak'Andriamanitra ka ity za fa filambaniny ho an'ny jiosy. Ka andao asiana fetra be hoe tsy izy intsony, tsy ho anay, fa ho an'ny jiosy mpanamary tena, sy ho an'ny fariseo. Fa matoa ireny voarakitra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Ny olon'ny nofo tsy mahay manao izay takian'Andriamanitra. Ny olon'ny nofo tsy mahay manao izay sitrapon'Andriamanitra. Ny nofo aman-dratsy tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra.
fa ho asoanao amin'izay zanak'Andriamanitra rehefa mipaye Jesosy gratuitement ny accès ho antsika, rehefa mipaye Jesosy gratuitement ny fanamarinana antsika ka tonga marina isika, tsy noho izay nataontsika fa noho izay nataony. Ary za te ilaza aminao fa isaky manatona n'Andriamanitra ianao raha mitenitenin'Andriamanitra hoe aoka tsisy ho avy eo anatrehako Jehova ka tsy mitondra fanatitra, mbola tsy miala ny antranao kory ianao dia efa hamarinina, satria maninona ianao manana fanatitra lehibe dia tsy isa fa Jesosy Kristy ny anarany. Zay nateraka indray rehetrarehetra, zay manana an Jesosy velona ao anaty rehetra dia efa hamarinina eo anatrehan'Andriamanitra ary efa marina eo anatrehan'Andriamanitra. Fa midika vai izany. Hoy Paul mampatsiany boky Romana toko fahinay, itoy iaina amin'ny ota vai isika mba hitombony ny fahasoavana. Satria efa démontré fa teo amin'izay niabiazan'ny ota dia niakatra ho betsaka lavitra ny fahasoavana. Satria izao le tantara, le aza mangalatra aza mijangajanga sy ny sisa rehetra matsiarova ny andro sabata, reto avy lalana ny fambolena, reto avy lalana ny fiompiana, reto avy lalana momba ny fekanjo, reto avy lalana momba ny tatouage sy ny sisa ary efa napatonga ny fahotana atevina be sy savovina be. Fo magna mbola napinty Jesosy ty hoe tsy ampony zany fa hoe tsy mamon'olona ihany fa manemonty izy ty teny fotsiny hoe foka ho ny ela dia efa mamono sahady. Dia mbola napiny faharoa koa ireto koa mbola tokony ho any amin'ny lavaka amin'ny rehetra afo. Dia mbola napiny koa hoe reto mbola tokony ho entiny iny amin'ny fitsarana. Dia mbola napiny koa hoe ity koa ny fijangajangana. Ka le fahotana raha ohatra ka ohatra izay dia tsy haiko hoe nataony fois 100 sa fois 1000 tamin'ny alalan'io mise à jour netiny io. Vao maika tsy hita tsony zasy ianao anatin'ny fahotantsika maro dia maro. Milomano ao anatiny ao. Tsisy possibilité ana restauration, réhabilitation anatrehan'Andriamanitra. Fa tonga dia olomeloka daholo. Olona diso daholo, olona diso. Fa zao ny fahamarinan'Andriamanitra. Rehefa maty Jesosy Kristy, rehefa nanolotra ny aina izy, rehefa nibaby ny fahotan'ny olona marina rehetra izy, dia zao ny ambaran'ny bokin'ny Hébreo hoe izy tsy nela nitondra rà isataona, fa raha latsaka indre mandeha monja dia ampy anatanterahana ny olona rehetra zay voavoatra ho amin'ny famonjena. Zany hoe indre mandeha latsaka ny rany Kristy dia ny fahotanao rehetrarehetra tamin'ny lasa le savovina be. Ny androany tsy fantatro zay fatrany ao, ny rapitso tsy fantatra zay mbola ho atao rapitso, fa reny rehetrarehetra reny dia fanetiny daholo ary efa voadio daholo reny. Dia osy Paoly amin'izay satria misy olona izay tsy naharay ny filazantsara kory ny sokosoko dia miteny ohatra ikorazany no izy tsy alao mitoy manota zany mba hitombon'ny fahasoavana, satria arakaraka ny abetsahan'le ota no abetsahan'ny fahasoavana. Ka zay rangaty tia azo fahasoavana be dia ka aloha zay hitoy anota zany sady mila vaniny amin'ny Paoly ihany izy milaza, satria Paoly milaza hoe tsy hamarinina amin'ny lalàna intsony isika fa hamarinina amin'ny fahasoavana, hamarinina amin'ny finoana an Jesosy. Dia ozy izy aloha zay hitoy anota. Dia aloha ve satria izy efa vitan Jesosy zavatra rehetra dia ho titsika fanina ve zany io? Tsia. Ozy Paoly sanatria zany ataontsika zay efa matiny amin'ny io taona no velona aminy indray. Ho asianao izay zanak'Andriamanitra, izay nateraka Andriamanitra. Raha milaza ny tenin'Andriamanitra, satria ny tenin'Andriamanitra dia sabatra roa lela. Amin'ny anankiray izy namono ny mpanamaritena. Namono ny mpanamaritena. Hoe tsy marina ka ireto mpanamaritena ireto. Fa namelona kosa n'ilay olona meloka. Zay le sarin'ilay vehivavy tratra ola-tanana ny jangajanga. Nalaina le vehivavy dia nentina teo anatrehan'i Jesosy. Fa inona ny nataony? Nanamarina n'le meloka. Dia nanameloka n'le niseho azo marina. Azonao ve le tantara? Zay foana ny anazy. Manamarina ny meloka mibebaka izy. Dia manameloka ny seho azo marina izy. Dia lasa mivoaka tsirarainy Jesosy. Eto amin'ny Timothée toko 5 ity ihany koa izy. Dia manameloka n'izay miseho azo marina eo anatrehany. Zay miseho azo nanao an'izao, zay miseho azo nanao an'izao. Sasa ianao zanak'Andriamanitra, rehefa mandroso ny andro sy ny fotoana, hoentin'Andriamanitra eo anatsika ihany koa zany afatra zany aloha voalohany indrindra, mba tsy hahatonga antsika anamary teny. Raha misy rahalahy manao zavatra izay tsy ataonao,
raha manao zavatra tsara kokoa noho ny hafa ianao dia azany manamary tena. Fa zay ny zavatra nitranga tato anatin'ity tantara ity. Jesosy manameloka amin'ny mpanamary tena, ary Jesosy manamarina ny meloka izay mibebaka any aminy. Azonao tsara le izy a? So dia mifangaro ny anatin'ny saina. Zay mibebaka, zay rehetra manatona azy, zay rehetra miaiky ny fahotany, zay rehetra miaiky ny tsy fahavitany sy ny tsy fahaizany dia amarininy. Fa zay rehetra milaza fa za ohatr'o, za ohatr'o, za ohatr'o dia melohany. Tonga eto amin'ilay famaranana an'izao afatra zao aritsika. Ho za teo hoe ho ataontsika tsiny sy ny avintsika ve zany io fanambarana io. Satria izay le fanambarana. Satria ilay izy pointé, satria ilay izy mifantoka, dia tsy misy lesona ve zany azontsika raisina ao anatin'io tantara io. Fa pasena fotsiny ilay izy. Dia jerena dia zay jerena, dia efa vitan'i Jesosy teo mitoerako ka. Ay, eto koa efa vitany ka. Dia za zany mahazo miteny hoe fo kely manomboko zao. Za mahazo miteny an'izany. Tsy meloka raha miteny an'izany. Za zany mahazo mijery zay tiako jerena rehetra rehetra. Satria maninona? Satria voalohany indrindra tsy amarinina amin'ny asan'ny lalantsika. Faharoa manarakaraka an'izay miaraka amin'ny verset. Misy karazan'olona nge manao an'izany. Misy karazan'olona tia baiboly ity natao fitaovana. Misy jentilisa manao fitaovana baiboly a. Voateneninao izy dia Matthieu 7 ihany ny ainy, aza mitsara mba tsy ho tsarainy. Dieu seul me juge. Raha ihany no entiny. Fa misy kopino, io no entiny. Io baiboly io no entiny. Hitanao fa na Paul ara nisy fotoana tezitra tamin'ny Johanny Marc dia nanao zavatra ny fanditra mihitsy izy Barnabas. Zany hoe ny fahatezerana dia tafiditra ao anatiny ny resaka izay mety tsy maintsy mitrango ao anatin'ny fiainan'olombelona. Tsy fanamarina tena. Nasafitan'i Jesosy. Fa rehefa nanao zavatra ny tompo dia anjarantsika kosa mandeha araka izay zavatra napetrany amin'izay. Tsy ho parfait isika ao anatin'ilay izy, fa tsy intsony ny hanamarinana anao. Azonao ve ilay izy? Tsy midika izany hoe andeha ako araka ilay teneniko teo, za mahazo miteza tiako tenenina. Ny ozona teneny olona tsy mandaitra mikozokozony ihany, fa tsy efa za manao izay mampatonga ny olona ho tezitra amiko. Dia za manamary tena fotsiny hoe Jesosy velona atao anatiko, tsy olana amiko na ozozononao ary. Fa tsy raraiko zany tsia. Fa za ao anatin'ilay izy tsy manao tsintsina ny asa vitan'i Jesosy. Amen. Raha mini manota isika, raha mini manao zavatra ratsy isika, dia ohatrany hoe Jesosy, ohatrany hoe ianao zany ao an-tokantrano dia misy mpanadio trano. Dia fantatrao fa io mpanadio trano io tsy maintsy hanadio foana. Ianao tsy manana lotolotonao miady miditra vany ianao miaraka fotaka be toa titsakitsanao. Misy mpanadio io hoe misy mpanadio. Olona materitreritra zany. Olona tsy izy zany. Olona tsy mendrika zany. Olona tsy tokony amindrana fo zany. Olona tokony ho saziany zany. Olona tokony ho faiziny zany. Fa ny olona rehefa mahatsapa ny zava-dehibe izay natao taminy, dia inona ny valin'ilay izy? Miezaka kosa izy ao anatin'ilay izy. Hoe satria misy mpanadio, satria misy manadio ny ao aorianako rehetra, satria amin'ny vanim-potoana rehetra na ohatrany ahoana na ohatrany ahoana tsy fantaterako, dia mbola afoana izy anadio. Tena respekteko ny asany. Amen. Tena ajaiko ny asa vitany. Tena ajaiko ny sakrifisy izay nataony. Tena tsy ataoko tsinotsinona zany. Ka raha miresaka izy fa fahotana ihany koa. Ny fitenenana fa fokela, ny fitenenana fa olopona ianao, ny fitenenana fa inona fa tsy fantatro avy izy ireo, manomboka androany azy zany, dia aleoko mba mitandrina ny zavatra izay teneniko amin'izay. Amen. Zay ny zanak'Andriamanitra. Tsisy zavatra azontsika plus raha mitandrina an'izay tenenitsika isika. Fa le fo mahazanak'Andriamanitra any mihitsy, le ao anatinao mihitsy, zany anisan'ny fomba izahana toetra. Hoe ohatrany ahoana, ny olona mpanota zarany ary misy opportunité ahafahana manota. Hitanao ny olona kamo miasa, zarany ary be dia be ny jour férié. Zay ny alalanao kamo miasa ianao. Sambatra be ianao, mbola tsy tonga akory ilay izy dia efa milamina sainao, afaka 13 andro. Raha pitson-drainao izy ianao 12 andro sisa, 12. Zay ny alalanao fa kamo miasa ianao. Fa rehefa ny olona ny mazoto hiasa, tsy mety amin'ny mihitsy ny jour férié, dia tsy dia ahoana,
tsy hitan'izay andanin'ny andro miodikodina fotsiny izy. Dia takan'izay ihany koa rehefa nateraka indray isika, ahafahanao mizoge, ahafahanao mitsapa ny anatinao mihitsy hoe mahafinaritra avy milalao fotaka. Fa raha mahafinaritra anao milalao fotaka, kiso vavy ianao. Zay ny ambaran'ny Baiboly. Ny kiso vavy ahafahan'ny sasa dia miverina anaty fotaka indray. Ary raha milaza ny tenanao fa rahalahy ianao, nefa le zavatra efa naloy indray no verenanao hoanina, amboalahy ianao. Alikala. Tsy izany teny azava Baiboly. Amboalahy sy kiso vavy. Fa ny olon'ny Kristy tsy mahasambatra azy, tsy mahafaly azy ny mitoetra ao anatin'ny fahotana. Na dia fatany ary fahodiovan'ny Kristy io rehefa avy eo. Tsy mahasambatra azy zany. Tsy mahasambatra azy ny mitoetra ao anatin'ny fahalotopo, na dia fatany ary fa misy rano Jesosy manadio sy manamasina azy. Tsy mety amin'izany. Tsy mety amiko izany hoe za hiprofity fotsiny. Za hanao an'ilay izay tiako rehetrarehetra, za hanao izay mahafinaritra rehetra. Zay ny raha lasaina bava mampatonga hoe tsy mila encouragena foana zany ny olon'ny Kristy hivavaka e. Encouragena foana tonga vao tsy tonga kely dia misy telefônina miantso, misy mesazy anankidimy, fa ahoana rahalahy, fa ahoana ranabavy. Fa ny olon'ny Kristy any anatiny misy etaeta, misy faniriana hitady an'Andriamanitra, misy faniriana iona amin'Andriamanitra, ary misy fankahalana fahotana. Fankahalana tsy sitrapon'Andriamanitra rehefa mpahafantarina aminy. Fa tsy tian'Andriamanitra misy faiblesse na amin'ny maso, na amin'ny tongotra, na amin'ny tanana. Dia henony mihitsy manomboka eo hoe Andriamanitra ô, raha zay zavatra mahafinaritra anao, na mifamatotra amin'ny fahaverezana zany, na tsy mifamatotra amin'ny fahaverezana, na mifamatotra amin'ny fiainana mandrakizay zany, na tsy mifamatotra amin'ny fiainana mandrakizay, na mifamatotra amin'ny fitahiana zany, na tsy mifamatotra amin'ny fitahiana. Havako, misy an'ireny olona reny ingy mandeha publicité dia raha vao tsisy zavatra hoe inona ny tambiny azo ny ao anatin'ilay zao alim-bavaka zany. Fa raha vao tsy avoaka anao ny tantaran'i Jakoba hoe i Jakoba ny rehefa nitolona nandritry ny alina, ka hatramin'ny anjely resiny, dia nahazo ny fitahiana lehibe indrindra izy ka mandraky ny androany mbola miprofity ihany ny taranany. Raha vao tsy avoaka anao izay mokle zay, enohony fotsiny ianao zay alim-bavaka. Azo hitako aloha raha mahalalaka. Fa milaza anao na mahalalaka ohatry ninona ary izy. Tsy ho avy eo zany izy. Satria le fony tsy amin'izay, tsy voaova amin'izay. Fa ny olona rehefa voaova ny anaty, voahenony fotsiny ianao sy alim-bavaka amin'izao ora, ary iananiny piany amin'izay. Ho avy aho. Tsy mila enoko ny toyany. Nisy fotoana zahako tao anatiko tao nanana fomba fisainana zao tany amin'ny fahazazana vao nanombotomboka nanompony tompo tany. Dia rehefa mamaky Baiboly aho dia vakiako tapany io. Tsy vakiako ny toyany, fa raha ihany ny vakiako. Ohatra zany zao hoe mamaky zany hoe ny valin'ny fanetretena sy ny fatahorana an' Jehova dia taperiko amin'ilay dia. Tsy mamaky tsony any toyany. Zao ny teneniko amin'ny tompo. Mbola za tsisy nampianatra an'izany. Za tsy mila arena voninahitra ary fiainana, fa le fatahorana an' Jehova sy ilay fanetretena reo dia fahampoa. Ho tanterako reo. Za tsy mila an'ity. Tsy fantatro izay ataonao na anao an'io na tsy anao an'io, fa ataoko fotsiny ity voalohany ity. Rehefa nome fanomezana dia tao amin'ny fiangonanay misy fampaherezana be. Raha ohatra an'izao ianao, manaova karazana fanatitra ohatra zao. Za tsy mihaino an'izany. Za hanome fotsiny tsy rarako izay toy na hanome Andriamanitra na tsy hanome, tsy olana amiko izany, fa hanome fotsiny. Zay ilay fovoova ny anaty, fotsy mitady tombontsoa, fotsy tsy hoe anao an'ity azoko an'ity, efa azoko ange zavatra rehetra, amen. Efa azonao ny zavatra rehetra, ozy ny ten'Andriamanitra, efa nomen'Andriamanitra, efa maninona hony? Nomen'Andriamanitra antsika ange ozy izy ny zavatra rehetra momba amin'ny fiainany. Mba mitoe-panaraka n'Andriamanitra ka inandray ny tianao hanambatambazana anao. Tsy mila tambatambazana ny olon'ny Kristy. Zay vao hanompo. Tsy mila tambatambazana ny olon'ny Kristy vao handeha araka sitrapon'Andriamanitra. Tsy mila tambatambazana ny olon'ny Kristy na ampitahorina. Zay vao tsy hanota. Haka mba hiala ao anatin'ny vavantsika mihitsy le hoe fahotana ve zao, na fahotana na tsy fahotana. Rehefa henonao fa tsy tokony ataonao, henon'ny fanahinao any anatinao any. Dia aza atao. Amen.
amen. Rehefa hen'ny fanahana hoe tsy tokony ataoko ity, tsy ahita mihitsy ianao anatin'ny baiboly aza mitondra sase rehefa mandeha seremonia. Fa raha zanak'Andriamanitra tsika misy remise en question be da be nge ao anatin'izany, fiainam-piarahamonina mandeha ho azy zany. Fa misy remise en question be dia be ao anatin'ilay izy hoe aiza ho aiza fahonoana tenan'ilay olona zanak'Andriamanitra. Aiza ho aiza ilay hoe ampoa Jesosy ohatrany tsy ampy frômazy ihany Jesosy rehefa raha zao fandehan-draharaha zao ohatrany tsy ampy frômazy Jesosy fa tonga dia rangorango be le mpino zanak'Andriamanitra vao mahita le frômazy, crevety, inona avy tsy haiko avy, mortadelle, ny gâteau misy miady varotra mba ataovy rova mamanay tsisy mamanay akory niany mba entiny tsy afaka izy fa izy rery nefa niany amin'io. Zavatra zany misy zavatra tsy milama ao anaty io. Dia tsika ahitsy ny tenin'Andriamanitra tsy voatery hitanao anaty baiboly daholo ty rehetrarehetra ty. Fa rehefa fanan'Andriamanitra miasa ao anatinao dia mampianatra antsika ary manitsy moramora ny lalantsika rehetrarehetra. Manamboatra ny lalanao rehetrarehetra. Rehefa miteny ny tenin'Andriamanitra hoe mivavao an'izay manenjika anareo dia tsy miandry tambiny ao anatin'izany. Ary tsy mametraka fanontaniana koa mety satsy mivavaka ho any anina natonga nyty loza ty ny tranga. Fa na misy loza na tsisy loza, zanak'Andriamanitra zany tsy tokony atahotra an'izany sy tsy eritreritra an'izany tsony. Hoe ndia hanao an'ity afandro misy zao manjoa ty ngamba natonga le ohatran'izao, tsy zany tsony. Fomba fisainana testameta taloha zany, fomba fisainan'olona ao ambany lalàna zany. Raha tsy akatoavinao zao dia ho tonga aminao zao oziny zao. Dia manomboka mandinika amin'izay hoe nisy nangalatra ny vary tao an-tsaha, inona reny lalàna tsy tanteraka. Nisy nangalatra le totony andro tanana tao, inona ry lalàna tsy vita fa matoa misy mangalatra dia izay zany. Izay mitranga rehetra dia anontaniana daholo. Jerenao le esprit amin'izao vaninandro zao fa ohatr' izany daholo le izy fa misy zavatra mitranga ao aminao dia mandiniteny. Misy an'izao matoatra an'izany. Izany hoe le olona io raha tsy misy zavatra mitranga tsy akatona inona mihitsy. Fa sasenao zanak'Andriamanitra omeny ny tompony teny. Ampianarin' Jesosy. Hoy izy miresaka, ianareo izy dia mba ho zanaky ny ray nareo izay any an-danitra. Aka olona mpamindra fo ianareo. Tahaka ny ray nareo izay any an-danitra fa izy nge mpamindra fo izy nge mampiposaka amin'ny masoandrony. Amin'ny marina sy ny tsy marina. Ary mandatsaka ny ranonorana izy amin'ny inavozy izy raha tsy fanahy sy ny tsara fanahy. Dia aoka ho tahaka izany ianareo, mba ho tonga zanaky ny rainareo, aoka ho tanteraka ianareo. Nao jerentsika izay farany atao amin'ny 5:44 rato dia marina an'izao afatro antsika. Matetiko 5:7. Izao vaky ny teny aminaran'i Jesosy. Efa renareo fa voalaza hoe tiavany namanao ary makahala ny fahavalinao, fa za kosa milaza aminareo hoe tiava ny fahavalinareo dia mivavao an'izay manenjika anareo. Mba ho tonga zanaky ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Fa izy mampiposaka amin'ny masoandro ny amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy, ary mampilatsaka ny ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina. 7 koa amin'izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny fataterahan'ny rainareo izay any an-danitra. Amen. Izany hoe zasenao novidiana maimaim-poana, zasenao no pitehin' Jesosy, no ravan'i Jesosy ny didy fiampanganantsika par rapport ao fahotantsika. Dia rehefa mierittsika hoe inona no avaliko anao no ireo soa izay vitanao ahy, dia tsisy ninona azontsika atao fa fandehanana araka sitraponiny azontsika atao. Dia ahoana ozy izy? Aoko tanteraka ianareo. Soyez parfait comme votre Père au ciel est parfait. Aoko tanteraka ianareo. Izany hoe ianao mitondra teny tahaka an'ilay lazaintsika fa raintsika. Mila hay tsara mamaky an'ity raha tsy hay mamaky azy dia ohatrany hoe izay mitondra tena tsara ve zany ny zanak'Andriamanitra? Tsy izay le izy.
fa zay zanak'Andriamanitra dia tokony hitondra tena tsara. Amena. Ny fitondran-tena tsy mampivadika olona ho zanak'Andriamanitra. Koa tsika rehefa miresaka hoe tsy misy mpanampy mihitsy ka hanao ny fanaon'ny zanaka dia lasa zanaka izy avy eo. Hoe aloko za mba ny ankizy amin'ny enina amin'ny 7 voafoa manoko zao amin'ny 7 koa voafoa. Dia ny ankizy miantso anjareo hoe dada dia mba tsoko dadan'olona ry atonao dada. Mahazo teny gasy amin'izany. Tsy midika mihitsy izany hoe mivadika dadanao izy satria ianao manao ny fanaon'ny zanany. Satria ianao miteny ohatran'ny zanany, satria ianao manao fekanjo ohatran'ny zanany. Tsy midika mihitsy lasa zanany ianao midika an'izay. Dia tahaka an'izay koa ity tantara ity, tsy manao ny fanaon'Andriamanitra ianao mba ho tonga zanak'Andriamanitra. Fa efa nataonao lasa zanany ianao dia ndao anao ny fanaony. Amen. Raha mamindra fo izy dia maninona tsika? Aoko mpamindra fo isika. Raha mpamela heloka izy dia maninona tsika? Aoko mpamela heloka isika. Fa tsika navela tamin'ny maro, navela tamin'ny betsaka, nahoana ny tsy afoy? Tsy ho an'ny jentilisy izany afatra izany, fa ho aso anao zanak'Andriamanitra. Ary tsy misy kadoa intsony famelan-keloka atsika, ary tsy misy sazony intsony, fa efa vitan'i Jesosy izany fa ny zavatra rehetra ataontsika dia gratuitement daholo. Zavatra amikitsipo daholo Jesosy, fa tsy mendrandra ninina izay vao amindra fo. Za tsy mendrandra tsy hoe miandro valim-bavaka ianao rapitso hoe masina ny tenanareo fa rapitso dia anao fahagagana ho anareo Jehovah. Tsy toe-po sy toe-panahy ho an'ny zanak'Andriamanitra izany. Na anao fahagagana Jehovah rapitso na tsy anao, na tsy anatanteraka na inona intsony ary izaho hitondra tena tsara. Amen. Zaho hitondra tena tahaka azy. Zaho mpamindra fo tahaka azy, zaho mpamela heloka tahaka azy. Zaho hitazona ny tenako madio, zaho hitazona ny foko madio. Amen. Satria sarobidy loatra ny ividianany aho. Amen. Zaho hitondra tena tsara satria vahoaka ny lanitra, olona natao vavolombelon'ny Kristy aho. Dia io ny toromarika omeny aho. Io ny fampianarana omeny aho. Hatramin'ny fomba fiteniko kontroleny daholo, hatramin'ny fomba fisainako kontroleny daholo, ny fomba fanaovako zavatra rehetra. Izay ilay teniny hoe raha misy aminareo manao tsintsinina n'ireny didy madinika ireny, atao kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra izy. Inona ny dikan'izany? Hatramin'ny zavatra kely sy madinika ao amin'ny tontolo fanompoana an'Andriamanitra. Dia tsisy ho negligeko satria izaho zanak'Andriamanitra. Amen. Mitondra tena tsara. Efa vitan'i Jesosy ny zavatra rehetra, dia tsika manao fotsiny aty ambadika. Ary antsika hoe ho amin'izay mihitsy isika. Ary masambatra antsika manao sitrapon'Andriamanitra. Tsy vita zao tontolo zao izany. Tsy hainy izany. Hainy mamindra fo, tsy ndraindray, fa tsika afaka mamindra fo amin'ny fotoana rehetra. Afaka mamela heloka. Satria maninona efa nomeny antsika maimam-poan'izany. Amen. Izay ny afatritsika amin'ity andro anio ity. Andao anitsy lalantsika indray, andao hitsangana hivavaka dia hijeriny tena antsika iza ho aisika eo anatrehan'izany amboary ny fiainanao aitsy izay rehetra hitanao fa tokony ahitsy indray androany. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soto.